Androany indray sika dia hitondram-bavaka manokana ny namana Mamizafy avy any Antalaha. Mandalo toe-javatra sarotra izy ary tena mila tsy ho zaka araka ny lazainy ary amin'ity anio ity dia andehantsika hiara-ombam-bavaka hitalao amin'ny tompo mba hidirana Andriamanitra an-tsehatra ny amin'izany olana mahazo an'ity namantsika ity izany. Hivavaka ary isika. Misaotra anao mandrakariva izay tompo satria ianao dia mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana amin'ny toe-javatra rehetra dia eo mandrakariva ianao. Misaotra anao tompo satria mbola afaka mifandray aminao mandrakariva koa izahay. Amin'ity anio ity ary dia misy namana izay mangatambavaka manokana. Misy olana izay tena mila tsy ho zakany ankehitriny Andriamanitra amin'ny maha-olombelona dia mahakivy tokoa mieritreritra izany. Kanefa entina eo aminao izany amin'ity anio ity. Tompo malalo midiran-tsehatra ianao mba hamahany izany olana izany. Ianao irery ihany no vahaolana amin'ny fiainanay rehetra tompo, ka ampaherezo ity namana ity izay mila ho kivy. Aoka izy mba hifikitra mandrakariva amin'ny teny fikasanao fa mahay zavatra rehetra ianao ary Andriamanitra fahagagana ihany koa. Ka ampitomboany finoany tompo, ampaherezo mandrakariva izy ary ampio koa mba hanana faharetana satria ny fotoananao no tsara indrindra ary mino izay fa ho valianao ny vavaka ka hivavy koa ny olana rehetra ary hankasitrakanao izy ny amin'izany rehetra izany. Dia mino ny vavakay tompo, mamindrafo aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.